tena mikorotana be koa izany trano izany androany. Ahoana reny andaminako amin'ny programako hoe tena lao aloha izany asa bifa sady tapaka indray io rano io. Feno vovoka be ilay latabatra, asa taiza daholo itony vovoka itony. Amin'izay aloha izany mahafatrano fa tsy mainka handeha tsena. Tonga nyseho tamin'ny Maria ny anjely nilaza zavatra hitranga. Miarahabanao ry Maria no asoavina ny tombanao. Hatray, iza koa ianao? Ahoana koa mba nidiranao teo? Aza matahotra, izao no Gabriel, anjely ny rahan'ny tompo ilaza vaovao tsara ho anao. Dia izao, nahazo tombony tamin'Andriamanitra ianao ry Maria, ka ho bevoky ianao ary hiteraka lahy kely izay atao hoe Jesoa. Ho lehibe izy ka atao hoe zanak'Andriamanitra avy indrindra, ary Jehovah Andriamanitra ahatonga azy ho mpanjaka tahaka ny Davida razambeny, ary anjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy, ary ny fanjakany tsy hanam-piafarany. Hatray, ahoana koa ny apety an'izany e? Izaho ary tsy manambady akory. Asa ny fanahy masina izany e, ho tonga ao aminao ao ny fanahy masina, ary iserin'ny avy indrindra tonga nalika anao, ka ny zaza teraka ao eo dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Izao ary Elizabeta nentoanao dia efa ho bevoka enim-bolana, na dia efa antitra sy natao tsy hiteraka intsony azy. Zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra e. Inona moa izany no lazaiko fa dia tsy aho izany ankizy vavin'ny tompo, aoka anie ho tonga amiko araka izany teninao izany. Eny ara-ny fa dia tsara e. Ary Maria niainga tamin'izany andro izany ka nandeha faingana ho any amin'ny tany avoana ho ao an-tanàna anankiray any Joda, ary niditra tao an-tranon'i Zakaria izy ka nirahaba any Elizabeta. Odio, misy olona avy eo. Izao Za ihany ty, Maria. mandrosakia Manahoana eny to? voatany samy vehivavy rehetra ianao ry Maria, ary voatany napetraka ankizy indray. Mandroso dia petrapetraka. Sady za izany nderako avy mihitsy. Indririan'ny tompoko indray fa ankizy izao no tonga mamangy ahy. Vao raiko anakeo feo indray dia nibitaka fariana zaza toakiko e. Tena sambatra indrisy Maria fa misy sady manaiky ny zavatra izay namplazan'ny tompoko tamindry ka ho tanteraka amindry. Tena falany eny toa noho ny fahasoavana be ndraisintsika senao. Ny foko sy ny fanahiko ravoravo be mankalaza ny tompo Andriamanitra mpamonjy ahy. Heverinao anie fa na dia tsinitsinina aza dia izany ho safidiany ho ren'ny zanany. Ary indro hatramin'ny ankehitriny dia ataon'ny taranaka rehetra ho sambatra satria ny lehibe fa nanao zavatra tamiko. Ary masina ny anarany. Ary ny famindram-pony dia amin'izay rehetra matahotra azy. Ny asa lehibe tamin'ny tanany izy, nampiaraka amin'ny mpiavinavina tamin'ny fiheveran'ny fony izy, nanala ny lehibe teo amin'ny seza fiandrianana izy ary noana novikisany soa, fa ny manan-karena kosa nataony alamaina. Ny any Israely mpanompony izy satria natsiaro ny famindram-fony tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay. Ary Maria nitoetra tao amin'ny Elizabeta tokony ho 3 volana vao noto tany an-tranony. Sotra betsaka. Sady za izany mangetahita be mihitsy. Ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria reny Jesoa ho fofombadon'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Mahasorena mihitsy zany anaovanza izay atao tsisy mety na ola. Bevoka ho Maria, ahoana moa no anekeko an'izany? Zahay tsy mpivady, tsy niara-nitoetra,
Fampifamoa fotsiny tsy ekeny saiko zany da miala mety miala mety tsy anala baraka azy anefa fa aleo miala moramora fotsiny manjary afabaraka amin'ny tany amambony izy de aloha akaina fa manderaka matory ama zany tena mety amiko Ary Josefa rehefa natsiaro tamin'ny torimasony dia nanao araka izay nandindiny anjelin'ny tompo azy ka napakatra ny vadiny ary tsy nalala azy izy mandra-piterany zazalahy ary ny anarany nataony hoe Jesoa. Ry Josefa zavaky David aza matahotra pakatra ho vady amin'ny marivadinao ianao fa ny zaza ho akivony dia avy amin'ny fanahy masina ka hiteraka zazalahy amin'ny anarany dia ataonao hoe Jesoa. Fa izy mamonjy ny olona nafaka amin'ny fahotana ary izany rehetra izany dia tonga mba mpatateraka nampilazan'ny tompony mpaminany hoe indro ny Virjily hipejaza ka hiteraka zazalahy amin'ny anarany dia ataon'ny olona hoe Emmanuel, izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra. Zavy nanofo sa isy olona tonga to tena tsy nofy fa irak'Andriamanitra zay vao tena azoko tsara amaso ny anjely ny tonga teo iny tapa-kevitra fa tsy maintsy apakatra amin'ny marivo vady azy araky ny tenin'Andriamanitra. Ary tamin'izany andro izany dia nisy didy navoakan'i Agosto Kaisara mampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakany. Didina ny anaovana fanisabahoaka manerana ny fanjakana. Tsy maintsy mamonjy ny toeram-piaviana avy ny olom-pirenena rehetra, na iza na iza. Didina arak'izany ny olona rehetra na lahy na vavy, na antitra na tanora, na zaza mena vavy, nosoratana anarana any amin'ny manam-pahefana avy. Manan-kery avy hatrany didity raha voahelinareo teo. Manomboka izao zany dia iankavianareo hanavatra ny fianakaviana sy ny namana rehetra mba an'izay tsy naheno hanoratra anarana any amin'ny fokotaninareo avy. Tapitra. Ahoana ny asa mandaranay amin'izany e? Dia samy nankany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilia dia avy tao tanàna Nazareta ankany Jodia ho ao tanànan'i Davida izay atao hoe Betlehema mba ho soratana izy Maria fofombadiny izay efa bevoka. Ary raha nitoetra tao izy dia tonga ny andro hiterahany. Nandeha nitady toerana fiterahana izy. Zany angamba le miteraka.
Audio. Audio, misy olona avy ao. Ohatra misy mandodola ane zany ragahy e. Nanajeo amato fa za mbola tsy namo mivadiko azafady a. Tsy hitanao koa fa za mbola manolo sasy e. Mandry ty lokako ty fa mba jereo raha matoa azafady a. Akatsika fotsiny le zaza efa solona. Nanare a. Jereo fa mandreraka be fi ela be zay olona zay mandodola tao a. Mafy ty lokako ty fa mba jereo raha matoa. Ahoana zay e? Azafady tompoko efa mavesatra be le kibon'le vadiko efa ho latsaka le zaza. Sao dia mba misy hevitra ny ato aminareo mba zay andriana androany alina fotsiny na Tsisy. mba mengavy re madama fa tena Tena tsy misy re a. Rehefa feno daholo tsisy. Way. Ay za zay ny andeha amin'ny andro alina ty. Azafady ny ramose. Tsy misy. Ary ampitavia ngamba misy fa tsy misy trony. Tsy misy trony. Zany. Eny ary. Tsisy. Tena betsaka tompoko. Sika koa zany raha olona. Tena olona tsy niteraka angamba reny. Andao hijery toerana ohatra mbola misy trano iray malalaka tsy fandeha le atsika. Ngavy zay raha mba mety fa efa akaiky dia akaiky mihitsy ny fotoana ilatsahan'le zaza sao dia mba misy efitrano ianao toerana mba hipetrahana mandritra ny andro vitsivitsy. Tena efa feno tanteraka mihitsy zao a ny trano fandraisam-bahiny ato aminay. Hitanareo araka le didy navoakany Augusto Kaisara ireny dia tena be mihitsy zao ny vahiny a tonga eto an-tanàna. Tena miala tsiny rery izy mivady fa tena efa feno ny fandraisam-bahiny ato aminay. Sota ndrindra tompoko. Eo azafady kely. Raha ohatra ka tena efa maika dia maika zato izy a dia misy tranomby ao, misy toerana malalaka kely, misy fihinanam-bilona afaka patoriana ny zazakely raha mety aminareo dia tsy maninona. Tena tsy maninona fa alao andeha amin'izany tena marary be ny. Ay, alao ary hoentiko any ianareo e. Tompoko, sota betsaka tompoko. Ary niteraka ny lamatoany izy dia nodidiny milamban-jaza ka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilona fa tsy nisy ny toerana tao an-tranom-bahiny. Ary nisy mpiandriondry tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsaha nitandrina ny ondriny tamin'ny alina.
Ary nisy anjelon'ny tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelana mandinina azy ka raiky tahotra indrindra izy. Oay, fa misy inona ary ty? Fonjao! Aza matahotra, anjely izahay. Ary nisy anjely marobe afitra any an-danitra niseho tapoka niaraka tamin'ilay anjely teo. Dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Fampamonjy no teraka ao antsika anio ao an-tanànan'i Davida dia i Kristy tompo. Ary toy izao no famantarana ao anareo. Ahita zazalahy voadidina lamban-jaza ianareo ary mandro ao am-pihinanam-bilona. Voninahitra ho an'ny avirindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho an'ny ambony tany ho an'ny olona kasitrahany. Dia hoana le izany le andehoany ve tsika fa akaikiny io e? Andrekako lavitra be any fa akaika ahoana ary. Efa anjely sira mahafinaritra be reny ve ty dia mbola tsy andehany e? Daholo izy. Efa anjely sira mahafinaritra be reny ve ty dia mbola tsy andeha ide ihany e? Daholo izy. Nesa ankory ty tsy andao ara dia lasa no mitary-dalana e. Andao mahita lala. Andriamanitra fare. Afaka jerena kely ve le sasy? Jerenareo mafatifaty kely. Zao tenenina amin'ny vahoaka hoe teraka amin'ny mpamonjy. Andao e. Ary noho ny efa nahita azy izy dia nampihely izay nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Ary izay rehetra nandre dia gaga tamin'izay zavatra nolazain'ny mpiandry vondry taminy. Fa Maria kosa nitadidy izany teny rehetra izany ka nieritreritra azy tao ambony. Ry vahoaka, manana vaovao mafalo anareo izahay. Mpamonjy niteraka ao anareo anio tanàna Kristy. Dia Kristy tompo. Aiza hoe izany? Aiza hoe izao hoe? Naova jerena ihany e. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema any Jodia tamin'ny andron'ny Herôda mpanjaka, indreo nisy magy avy tany Atsinanana tonga tany Jerosalema. Zafady hoe? Zay. So dia mba hitanareo ranga misy an'ilay olona teraka ety, zaza teraka. Tsisy teraka izany efa ela nisy teraka tety. Le teraka ho mpanjakan'ny Jiosy anie zany e. Efa nanaraka ny kintana avy any Atsinanana zay fa somary tako ny rahona le izy dia niandro koa efa mandroso arivo. Tena manontany olo-kava. Tsisy olona. Aleo manontany olo-kava tsika e. Aiza indray izany anontaniana. Azafady. Inao iny? Efa hitanareo ve le izy teo? Mbola tsy tanay. Tena tsy fantatra efa ela nisy teraka tety. Aiza indray izany nahitana an'izay zala. Aleo tohizatsika ihany ny diantsika. Ary noho nandre izany Herôda mpanjaka dia nangorory izy mba amin'ny Jerosalema rehetra. Dia namory ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna tamin'ny vahoaka izy ka nanontany azy hoe aiza moa no nahaterahan'i Kristy? Ary hoy ireo taminy o Betlehema any Jodia. Miaramila, atsony mpanoradalàna hiditra aty amin'ny lahy. Tranovato mpanjaka. Namory ianareo fa misy zavatra manitikitika ny saiko, misy vaovao any an-tanàna any. Ianareo mpanoradalàna sy mpisorona, aiza moa no nahaterahan'i Kristy ary iza tsara izany? Ny nahaterahan'i Kristy, iza Kristy? Risakaiza. Jereo ny boky. Aiza ny rakitsoratra? Raha ny nahaterahan'i Kristy, ry mpanjaka, ny mombamomba azy dia izao no voasoratry ny mpaminany. Ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda,
tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrianany joda tsy akory ianao fa avy ao aminao ny voan'izay anankiray ho mpaninapaka ka izy no mpiandro ny Israely oloko. Zay ny voalazan'ny mpaminany mpanjaka ao. Avereno mpanapaka, izao irery ihany ny mpanapaka ary izao irery ihany ny mpanjaka. Iza moa ny mpaminany milaza io nahaterahan'i Kristy io? I mpaminany Isaia no milaza an'izany fa ao Betlehemany Jody no teraka ny mpanapaka, teny mpanapaka ny Israely. Tsy marina zany. Lasinareo. Miaramira. Natsokonareo miraharaha, nareo ihany ny azoko antoka. Ary tandremiko tsy hivoaka zao resaka teneniko aminareo zao. Ndana, zahavo, ary fotopotory ireo magy. Fa ny magy mety azahoako vaovao momba ny nahaterahan'i Kristy. Rehefa hitanareo magy dia eto aty andapa. Enitra mpanjaka, tsara ny tenao. Voaray zany teninao zany. Anio dia anio ihany dia ho tonga eto ireo magy ireo. Aoka tsisy afantatra misy eo ampanaoviko anareo. Raha tsy zany voaray mpanjaka. Ndana. Dia nampakany magy mangingina Heroda ka namototra fatratra taminy izay andro nisehon'ny kintana. Dia naniraka azy ankany Betlehema izy. Ry miaramila ndanareo mivoaka kely aloha azafady fa hiresaka manokana amin'ny magy aho. Ry magy, nampiantso anareo aho fa ianareo no mety halalako vaovao momba ny nahaterahan'i Kristy sy ny nahitanareo an'ny kitana izay toerana mety nahaterahana. Ka aiza moa ny nahaterahana ary iza marina io Kristy io? Raha ny aterahany aloha dia mbola tsy fantatray satria manaraka hatramin'ny kitana izahay. Efa volana maromaro izay. Sady izy tena misy izy hoy. Tena misy ve? Siora amin'izany ve nareo? Tena misy izy. Ary raha ny sisiny resaka aminay ary dia hoe izy ilay mpanjakan'ny Jiosy. Mpanjakan'ny Jiosy zay irery ihany. Tsy mangy ny mpanjakan'ny Jiosy eto amin'ity firenena ity. Izao ny tena ampetsoko anareo dia afaka mamodipototra ny momba azy ve nareo sy ny toerana misy azy mba ahafahako miankohaka koa eo anatrehany. Ka zao rehefa hitanareo ny nahaterahana sy momba azy dia miangava ianareo mba hiverina aty hanome valy teny aho fa isy valy soa omeko anareo. Endro mpanjaka, avy izenay anao rehefa hitanay izy. Makikisanay. Ndao ary fa dia miandry ny valy teny avy any aminareo. Ary rehefa nandreny teny mpanjaka izy ireo dia lasa. Ary indro ilay kintana hita ny teny Atsinanana nielo azy mandra-pijanony teo ambonin'izay nitoeran'ny zazakely. Ary noho nahita ny kintana izy dia nifaly indrindra. Mazava nitondra kintana antsika izany a. Eno ah, nefa ny mahagaga toa mijanona eto ilay hazavana. Nefa eto ohatran'ny tsy fiterahana akory a. Tsisy manara-penitra eto. Na CSP2 na ohatr' izany. Izy nefa zao misy trano. Tranonomby kosa io hoe. Tranonomby iny hoe. Aloha hoe jerena sao dia mba ao. Andao ary jerena aloha e.
Sy le kitana matso otra mijanony aoko. Misy olona ve? Ato ve le misy zaza teraka azafady? Dia izy ve le mpanjakany jiosy? Voalaza nareo. Andray arabaina ianareo. Ianareo. Misaotra betsaka to, manosy ianareo. Nanaraka ny kitana avy any Antsinanana izahay mba tonga iakoaka eo anatrehany. Ka noho ny hafaliponay dia indro izay manolotra Kamana. volamena sy vatosoa. Ary mio. Makasitraka mihitsy to. Voninahitra aneo an'ilay. Ary noho ny nosokafany ny fitehirizan-drakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora.